Rabanao ny tokantrandro indray manaraka ny meteontsika mitoetrany ririnina mbola misy ny rivotra mafimafy amin'iny amorontsiraka avaratra atsinanany nosy misy ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra rehefa ny alondrano ihany koa ao anatin'izay mbola mipetraka hatrany vokatrizay zany dia mbola manakery hatrany aloha ny fampitandremana mahakasika an'izay alondrano zay ao amin'ny tapany avaratry ny nosy iray manontolo iny ny amafin-drivotra ihany koa araka izany dia mbola manakery ihany koa ny vigilance na ny fampitandremana mahakasika an'izay rivotra izay any amin'ny tapany avaratra atsinanana sy ny afovoany atsinanana ary koa ny any amin'ny ilany morontsiraka avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Raha ny maripana kosa aloha zany amin'ny 3 andro ho avy dia mbola tsy dia tena misy fiovana goavana mety ho tsapa fa saika mbola mitovitovy hatrany zany hoe mbola mijanona ao anatin'ny tsiaka tanteraka zany ny afovoantany sy ny ilany atsinanany Madagasikara iray manontolo. Ny toetrandro voavinavina ho an'ny rapisoary dia misy hatrany ny rotsakorana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy mbola mandraona mety arahany heritra hatrany ny ilany atsinanany afovoantany ary ny ilany andrefany Madagasikara kosa dia anjakany masoandro tanteraka. Raha ny pisotolakandro dia mbola tsy dia misy fiovana hatrany aloha zany fa mbola misy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanana saingy somary aty amin'ny ilany avaratra kokoa izay rotsakorana izay zany hoe maina kely aloha zany ny andro any tapany atsimo atsinanany Madagasikara ny herikandro any avoantany sy ny ilany atsinanany faritra Sofia iny dia mbola miaina an'izay herikandro izay hatrany ny ilany andrefana mibalika tanteraka hatrany ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay dia eo amin'ny 17-20 degré ny maripana ambony indrindra ho any avoantany ary 7-24 kosa ny any amin'ny tapany atsinanana ny Madagasikara iny ny morontsiraka moa zany mety miakatra hatrany amin'ny 9-17 degré zay ao ny tendrony avaratry ny nosy ny ilany andrefana kosa dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'ny morontsiraka andrefany Madagasikara iny. Ho an'ny androny alatsinainy dia mbola misy hatrany aloha ny fiatraikan'izay avaratra azy izay amin'ny ankapobeny amin'ny ilany atsinanana zany hoe mitohy hatrany ny orana mbola mety mahazo herikandro ny alaotra mangory ny ilany atsinanany Nalamanga sy Vakinakaratra ary koa ny ilany atsinanany Sofia mbola somary maimaina hatrany aloha ny andro ho an'ny faritra Matsihatra ambony sy Orombe ary koa ny faritra Anosy ny any amin'ny ilany andrefana aloha zany dia masoandro hatrany aloha no manjaka raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alatsinainy izay dia eo amin'ny 20 degré eo any afovoantany nisy fiakarana kely zany raha amin'ny ankapobeny saingy mbola eo amin'ny 1 degré eo zay fiakarana izay ho an'ny ilany atsinanana kosa dia mbola mijanona 13 degré raha ny any amin'ny faritra atsinanana misy fiakarana kely ihany koa izay ho an'ny ilany atsimo atsinanany Nosy ny any amin'ny ilany andrefana moa miakatra 12 degré celsius ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay alatsinainy izay amaranantsika azy ny androny talata misy hatrany ny avaratra aza saingy somary nahazo vahana kokoa izay dia mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo atsinanana ny rotsakorana araka izany ny any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ihany koa zany hoe ny ilany atsinanany avoantany raha ny maripana kokoa dia miaina ao anaty herikandro izay zany amin'izay androny talata izay ny ilany andrefana maina hatrany ny andro masoandro tena hitantsika ao anatin'izay ny maripana voavinavina ho an'izay androny talata izay hatrany dia eo amin'ny 20 degré celsius ny maripana ary ny morontsiraka atsinanany Nosy kosa 7-20 degré celsius mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny tendrony avaratry ny Nosy ny any amin'ny ilany andrefana 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius mety midina hatrany amin'ny 20 ihany koa nefa ny any amin'ny faritra Sofia sy ny any Nosy be amin'izay androny talata izay hatrany. Izay ny meteontsika tamin'ity an'io ity raha fijerena fotoana manaraka velomana.